tena sady nalahelo no taitra ny tenako na eno hoe misy famotehana indray zavatra sisa mitsangana ny orinasa ty koa ny Tamatavy tezitra satria ny zavatra mitranga dia hoe ao anatin'ny fotoana masahirana ohatran'izao ao anatin'ny fahasahiranana natao anatin'ny fibohana tanteraka natao antsokosoko ary tsy nampandrenesina ny orinasa ty koa ny tompona andraikitra ny orinasa zany nanaovana ny famotehana na ny manaovana démolition ny orinasa io malahelo ianao satria misy valeur sentimentale io amin'ny malagasy rehetrarehetra valeur sentimentale satria io no namelona nafatarana zany Tico zany hoe afaka nisitraka an'izany menaka mora zany ny malagasy tamin'ny fotoan'androny afaka ninana doberana isaky ny tokantrano tamin'ny vidiny zakan'ny olona tsirairay valeur sentimentale satria orinasa malagasy reare malagasy tany amin'ny portny Thomasina tany amin'ny faritra Tsinanana iny io orinasa io raha izao zavatra hitantsika zao zao ny zavatra hita tamin'ny 2016 mbola hitantsika mbola zao ny trano amintsika miteny androany satria nisy fotoana nandefasana ina moa zany vaditany nijery ny zavatra voalazan'ny olona hoe misy famotehana be izay ataon'ny orinasa kolasy ao dia zao ny zavatra mitranga ao sanatria vava ohatran'ilay zavatra mitranga tany Liban iny nisy fipotrany hoe nisy zavatra mipoaka zany zao ny zavatra misy tsy rariny ary teny veriko fa tsy azo ekena intsony koa ilay fitaovana tao anatiny zavatra ohatra zao millions de dollars vidin'izao fitaovana zao nisy nefa fandrobana efa nisy ny famotehana sy nangalarana andreo fa mbola nisy zay tsy afaka mihitsy satria tena mafy be ireo zavatra reo tsy fantatra hoe natao aiza nangalarina izy na nafenina izy na narina izy zao ny zavatra sisa misy ao zao ve dia mbola azo eritreretanao hoe olona mieritreritra malagasy no menao an'izao zavatra zao fa ny zavatra nataony orinasa Tico tany io kosa dia projet nisy fiatraikany tany amin'ny vahoaka malagasy tany fanontaniana mipetraka zany dia hoe potehiny io ravany io alalana vaizany nandravany io tompon'andraikitra voalohany ao zany aloha dia ny portny Thomasina amin'ny alalan'ny Talé Général zay mbola ho hita hoe inona ny zavatra azo engagena ny responsabilité satria rehefa mandrodana dia tsy maintsy misy permis de démolition ary zavatra ohatran'izao ary tokony hanaovana appel d'offre mihitsiny satria zavatra tsy infrastructure kely fa ao anatin'ny portny Thomasina raha ohatra ka ny orinasa Tico nanao anazy nanao démolition dia nangataka permis izy fa ny olon-kafa nanao anazy atsokosoko tao tsy nampafantatra ny tompon'ny orinasa na ny orinasa dia zany zavatra zany afaka engagena ny responsabilité ny tompon'andraikitra name ordre sy name lalana nefa ny mpiasan'ny Tico raha tsy avela miditra akory ny huissier irahan'ny Tico raha tsy avela miditra akory zany hoe ny olona manao an'ilay zavatra ratsy avela miditra fa ny olona mitady ny famarinana sakanana marina mihitsy fa misy convention nisy fifanarahana izay nataon'ny groupe Tico na Tico tamin'ny portny Thomasina zany efa nanomboka tamin'ny taona 1995 no nanomboka nanao ny convention io ny Tico sy ny portny Thomasina taty aoriana dia nihitatra io satria ny zavatra niova foana zany na natsaraina dia misy avenant na annexe foana zany io convention io nisy tamin'ny 99 nisy tamin'ny 2000 nisy tamin'ny 97 nisy tamin'ny 2011 ny tiako tenenina zany tao anatin'izany dia tsy hoe nandeha ilaka hoe nanao didiky fe lehibe fotsiny dia hoe nanaonao zavatra tao fotsiny ny groupe Tico fa tena nazava tsara zany convention zany nge na mino fa any ampelantanan'ny SPAT na ny portny Thomasina manana an'izany nisy tena nisy ilay izy toy moa zany ilay tenena foana hoe le dossier any ampelantanana mipetraka soma tsara any amin'ireny toerana reny dia zay no mahatonga ana amin'ny teny hoe tsy misy fanararotana tsy misy fanarotam-pahefanana inona ny zavatra natao zany en toute objectivité ozy izy ny teny frantsay zany no miteny hoe raha 1995 zany nanomboka na convention tamin'ny portny Thomasina ny Tico mbola sy mairany Tananarivo akory ny tompon'ny orinasa tamin'ny 1999 zany nisy zavatra ny convention nisy annexe natao na avenant
mbola tsy maire efa migataoko hoe maire Antananarivo mbola tsy président république akory izy tamin'izany. Taty aoriana na efa président république izy olo-kafa indray no nitondra nyity koa dia zavatra hafa no natao fa na izany na tsy izany ara dia mazava foana le izy hoe ny zavatra izay natao tao amin'ny Poriny Toamasina rehetrarehetra dia nahazo alalana daholo amin'ny alalan'ny convention izay natao tamin'ny Poriny Toamasina. Ny zavatra tiako marihana aloha zany ao anatin'ity raharaha tiako tao Tamatavy ity zany a dia ny ataoko hoe ny intervention nataon'ireo vaditany namana tany an-toerana tamin'izany fotoana izany izay nanao tamin'ny fomba rehetra ihany a nanantona ny tompon'andraikitra tao amin'ny seran'Antsambo tao Toamasina mba hanao fitsirihana kanefa dia nosakanana ireo vaditany namanareo zany tamin'izany fotoana izany a niaraka tamin'ny tompon'andraikitra tao anatin'ny groupe Tico. Rehefa zany a dia naka ordonnance tany amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Toamasina zany a ny mpisolo vava ny Tico tamin'izany fotoana izany a ty ampelantanako ity moa le ordonnance izay original mihitsy ty ampelantanako ity izay manome lalana ny solitena avy ao amin'ny orinasa Tico zany a miaraka amin'ny vaditany a anokatra ny toerana rehetra izay nisy ny groupe Tico tao amin'io seran'Antsambon'ny Toamasina io zany hoe raha amin'ny teny frantsay moa zany dia hoe ouverture des lieux ary saika hanao inventaire ny fananana rehetra ny Tico tao anatin'ny seran'Antsambon'ny Toamasina io. Ny zavatra nitranga moa dia niseho tamin'ny fomba rehetra ny fanakatsakanana ny vaditany tamin'ny fanatanterahana an'izany ordonnance izany izay didim-pitsarana araka ny voalazako teo a dia ordonnance navoakan'ny filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Toamasina miaraka amin'ny ataontsika hoe grosse ka zany zavatra zany a dia veriko fa tsy mafanaraka amin'ny lalàna misy kosa satria tony ordonnance tony dia natao ho tanterahana avy hatrany izy ity kanefa moa dia tsy vita izany a fa dia ny tompon'andraikitra isan-karazany tao amin'ny seran'Antsambo tao Toamasina dia somary nandrirarira ny vaditany tamin'ny fanatanterahana zany didim-pitsarana zany a ary dia ny afara mihitsy aza tamin'ny fandavana Kitsirano ny fanatanterahana an'izany didim-pitsarana izany. Rehefa tsy afaka niditra tao moa zany izay tsy hoe tsy afaka fa tena misakanana mihitsy zany a izay vaditany tsy navela niditra tao anatin'io seran'Antsambon'ny Toamasina io indrindrindra fa tao amin'ny toerana izay nisy ny groupe Tico dia tsy fantatra mihitsy zany a zay zavatra nitranga hoe nakaiza daholo zany ireo fitaovana rehetra ireo na le machine rehetra zay fananan'ny groupe Tico tao anatin'ny seran'Antsambon'ny Toamasina. Ny zavatra hita lavitra fotsiny a dia mbola tazanay maso teo kosa ireo ataontsika infrastructure na ireo trano lehibe zany a izay nisy ny groupe Tico tao anatin'ny seran'Antsambon'ny Toamasina. Ny fitaovana rehetra dia tsy hita kosa satria tsy navela mihitsy ary nosakanana izay tsy navela niditra tany anatin'ny toerana nisy ny groupe Tico tao amin'ny seran'Antsambon'ny Toamasina. Mikasika ny voalazany tao anatin'ny feuille de route ary nisoniaviny ny partie rehetrarehetra tao anatin'iny dia nisy ny fanarana hoe anangana Fonds national de solidarité ary Fonds national de solidarité io dia misy vola izay ho atokana ho fanonerana ny olona rehetra na ny orinasa rehetra na ny olona tsotra izany na ny orinasa izay tratriny na hoe victime ny événement politique rehetra ny zavatra nitranga rehetra tamin'ireny 2009 reny. Ny zavatra tiako marihana eto dia hoe ao anatin'io Fonds national de solidarité io dia misy anjara ny fanjakana izay ho arotsaka ao eo amin'ny 30% eo sy ny anjara ny bailleur de fonds na ny communauté internationale ny 70% dia io vola io zany no atao andoavana ny onitra andreo orinasa na olona izay victime tamin'ireny 2009 reny. Ny zavatra tiako marihana nefa dia izao amin'ny mampisolo vavan'ny tenako rehefa misy fitoriana izay atao any amin'ny fitsarana ohatra dia misy ny fangalarana na misy famitehana zavatr'olona dia le olona toriana le nanao an'le fandrobana na nanao an'le famitehana na nanao an'le fangalarana no mandoa onitra ho amin'le olona victime le olona tomponentana na tompon'ny fananana. Any fitsarana zany dia hoe izay nanao an'le asa ratsy no mandoa onitra amin'ny olona victime. Zany hoe le tokony ho ataon'le olona nampandrobana na namotika lasa ny fanjakana no nandray anjaikitra ary tokony andohan'le telopolo isan-jato ny
ao anatin'ny Fonds national de solidarité. Ao anatin'ny feuille de route tsisy afaka hiteny intsony hoe tsy marina zany samy nanao sonian'iny daholo ary za miteny foana hoe vavolombelona zany satria anisany nanao an'ireny feuille de route reny ary nanisana nanatrika an'ireny négociation reny. Dia hoe zay zany no ahafahana mamany olana rehetrarehetra dia le volonté politique ny fanjakana zany sisa no andrasana satria na tamin'ny taona 5 taona lasa na talony vao vita mihitsy ny fanaovana sonia ny feuille de route io tamin'ny tetezamita dia efa namefampanantenana hoe ho atsangana le Fonds national de solidarité satria efa vonona ny communauté internationale tamin'izay andohan'ny anjarany. Fa niandro ny fanjakana izy andohan'ny anjarany dia hoe miandro loi de finance ho ampidirina ao anaty loi de finance izay anjaran'ny fanjakana dia miandro indray zany tamin'ny fitondrana teo aloha koa dia nisy fampiresana ihany koa tamin'ny fitondrana tamin'izany hoe miandry nionge ny communauté internationale fa atsanganana ary miandra le décret de milaza ny resaka fonctionnement sy ny modalité de fonctionnement ny Fonds national de solidarité io ary tadidiko mihitsy ara tamin'ny teo aloha teo dia hoe efa nisy apahany mihitsy ny ara tao efa nalefa ho an'ny apahany tokony efa nonerana ny groupe tico. Zao tsika miteny zao dia niteny tao amin'ny CFM hoe efa nalefa ny gouvernement nalefa ny tamin'ny ministre ny fitarana tamin'ny volana août 2019 tamin'ny herintaona ny projet de décret kasika an'io fananganana ny Fonds national de solidarité io le hoe modalité de fonctionnement sy ny pitsopitsony rehetrarehetra mikasika an'io Fonds national de solidarité herintaona théorine zany hoe raha tamin'ny volana août tamin'ny 2019 dia herintaona théorina mahery mbola tsy misy toy an'ilay izy any fanjakana miandra zay volonté politique zay zany ary zay volonté politique zay no mitondra ny tirara ty ary mbola mamerina foana zany hoe lasa tena hoe mbola anatin'ny politique tanteraka le izy. Le izy tena tonga dia hita mihitsy zany hoe zany teneniko teo izy hoe volonté politique no andrasana amin'ny fitondram-panjakana. Manana an'izay sa tsy manana hatramintsika miteny zao aloha zany dia hoe na ny décret dia miandry ny fanjakana miandry ny gouvernement miandry ny mpitondra fanjakana ny exécutif dia zay volonté politique zay hatramintsika miteny zao zany dia hoe tsy misy aloha inona no antony inona ny sakana fa ny zavatra misy kosa dia zao hoe ny famitehana ny groupe tico sisa miangana no mbola tohizina dia zany hoe mbola mitomby ihany koa zany le vola le vola trosan'ny tico vola ananany orinasa tico amin'ny fanjakana amin'ny ao anatin'io Fonds national de solidarité io satria mbola tafiditra ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny famitehana antsika miteny zao ny trosa aloha ny trosa tsy voaloha fa ny eo ara-piana ary potehana sisa ambiny. Le izy zavatra maro sady atao hoe vengeance politique fa ao ihany koa zany hoe intimidation fa ao ihany koa zany dia hoe resaka politika sy famitehana fotsiny zany hatramin'ny fakany zany ny tiana fongarina mihitsy zany resaka tiako zany ny tompon'ny orinasa no ananana olana dia ny fananany manontolo no potehana ohatra ny natao tamin'ny 2009 reny ihany satria raha ohatra ka nanongona nanao ny fanonganam-panjakana dia ny cible voalohany dia ny groupe tico ny magro sy ny fananany rehetrarehetra zany no potehana sy ny dorana sy nangalarina.